Tanora malagasy manana fikirizana feno atratrarana tanjona iray avo I Raja Alexandre. Tamin'ny 20 septambra teo tsy namelany indray raha tsy tafianika ny tendrony Mont Elbrus any Eropa. Ity tendrombohitra avo indrindra any Eropa ity izay any Rosia no misy azy eo akaikin'ny sistan'ny Georgie. Manana avo 2,750 metatra ny Mont ny Elbrus. Fiakarana izay tena ilaina fahaiza-manao satria feno fahasarotana tanteraka. Isan'ny tsy maintsy sedraina amin'izany ny atsika eny ambony eny, ambanin'ny 30 degré Celsius, maripana misy eny ambonin'ity tendrombohitra avo indrindra any Eropa ity. Eo ihany koa ny tsiokan'ny ranomandry na ny tempête de neige. Tsy nanaiky ny tsy avotohatra izany sedra rehetra izany anefa ity alpinista malagasy vao eritreriny ity ka nahatonga ny sainam-pirenena teny ambonin'ny Mont Elbrus izy. Raja Alexandre moa dia efa niaraka tamin'ireo fianakaviany izay nahitana ny rainy Zozary Boka sy ny ralahany Raïs Boka nanao ilay fianiana ny tendrombohitra avo indrindra maneran-tany dia ny Mont Everest any Nepal izany ny volana Melasa teo. Tsy tody teny tendron'ity tendrombohitra avo indrindra maneran-tany mirefy hatrany amin'ny 7,720 metatra ity anefa izy ireo fa tody sy fahasalamana ka tsy maintsy niverin-dalana, nidina ary mbola maniry amerina indray anatratra izany tanjona izany amin'ny taona ho avy. Fa teto aloha izany dia isan'ny fanomanana sahady izany feniana ny Mont ny Everest izany izao nataony Raja Alexandre tany Elbrus tany Rosia izao. Nahofahofa ny Raja Alexandre teto amin'ity tendrombohitra avo indrindra any Eropa ity aloha izany teto ny saina malagasy fotsy mena maitso.